Miaraba andreo namana rehetra mankafy gitara sy mankafy mihirahira. Androany antsika tsy resaka hira fa hiresaka gitara kely hitondra ny anjara biriky zany eo amin'ireo namana izay maniry hitendry fitendry gasy na koa ataontsika hoe bahagasy. Bahagasy, tendry gasy, be dia be ny azo ilazana azy fa ny tonga dia ao an-tsain'ny mpahagitara angambany dia hoe déréglena le corde mi be sy la be, zany hoe reto corde lehibe anankiroa reto zany ampidinina atao manaraka, indray atao do dia indray atao sol. Dia zany hoe raha mitendry ohatr'izao zany dia lasa do le fanenon'le izy. Fa ny tiako hidirana androany dia ny zavatra anankitelo izay nampiasaina zany teo amin'ilay fitendrena hira gasy ary hita matetika dia gamme le izy. Zany hoe raha gamme normal zao dia manao tsika do ré mi fa sol. Zay zany zao ny atao hoe zay ny diatonique amin'ny clé de do zany fa afaka ataonao ré koa. Manao ré zany dia ohatr'izay le izy. Dia ny voalohany dia atsomokitsika eto amin'ny do le izy, le gamme zany. Dia manao zany ianao do. Reto anankiroa reto zany zany hoe amin'ny corde ré zany deuxième case dia ny corde si première case. Zay zany ny départn'le izy. Raha amin'ny bagasy moa zany dia miampy an'ireto basy anankiroa reto rehefa nampidinina le izy. Dia avy eo zany ianao dia miakatra tsy moramora izay asehoan'le sary eto ambany eto zany le izy, manao hoe zay zany ny gamme anankiray averiko any. Miainga eto zany ianao eto amin'le do normal dia avy eo manao ré mineur zany raha ohatra ka amin'ny accord, dia avy eo mi mineur, dia avy eo fa, sol, la, dia si, dia do. Dia io zany mbola afaka tohizana miaraka miakatra hatrany hatrany zany. Ohatr'izay aloha zany ny gamme anankiray. Averiko indray miainga eto amin'le do normal zany fa tsy tsendrena le basy. Dia reto zany le izy, misaka. Dia tonga aty amin'ny do ambony zany raha manao hoe do ambony barrage zany, ohatr'izay le do ambony. Araka le eto amin'le accord eto ambany zany dia efa reny numéro reny fotsiny zany manambara hoe rehefa inona le gamme no tendrena. Ao anatin'izay zao tsika afaka manome ohatra fotsiny, ataontsika ohatra ohatra le anirany Lolo sy ny tariny moa iny le zany zao ao anatin'le gamme fotsiny iny zany le pull off tsika amin'ny tablature, le tsindrinana izy dia avy eo tsoahana. Zay aloha zany voalohany. Dia zay zany afaka ataonao eto amin'ny clé de ré koa, manao hoe ohatr'izay zany izy eo amin'ny ré iny zany raha manao do dia manao an'le izy. Ohatra hoe hira anankiray koa zany zao ohatra hoe afaka ataonao koa zao le sabotsy ohatra. Zany tsy hitendry eto fa be dia be mihitsy ny fomba fitendrena iny fa ny fahafahinako anazy dia manao vahoasiny. Ohatr'izay zany. Mandeha le basy.
ny anarana teo daholo ihany fa tsisy akoatran'izay do a dia misy koa ny anankiray a satria iny zany ny corde mifanilanelana foana nampiasaisika misy koa ny anankiray zany eto amin'ny solona dia eo amin'ny solona indray a ohatrohatr'izao zany le paozin'le izy a miaingeto ianao a manaraka miakatra ohatr'izao dia tonga aty amin'ny solona ambony veriko indray dia rehefa tonga eto amin'ny solona ambony ianao dia mahazo paozin'le tanana amin'ny do dia eo indray zany no afaka manao an'le gamme fanaovana azy amin'le paozin'le tanana do. Dia matetika moa zany zay a zay anankiroa zay dia zay ny ampiarahana dia manome an'le feo mahafinaritra ohatra hoe le eo amin'le solona zao averiko indray zay zao avitanao zavatra be dia be mihitsy. Veriko indray le amin'le tady vita faty maty zany na ohatra hoe matetika izy io ohatra ny atao fitendritendrika bosy iny mahafinaritra azy oe zany eo anatin'le gamme le miainga eto amin'ny solona fotsiny dia efa avitanao ana zavatra mahafinaritra be zany. Fahatelo a miaraka amin'ny basy kely zany ampiarahantsika amin'ny basy le izy zao le izy eo amin'ny solona zany paozina tanana solona zany le izy na hoe G-shape ozy izy le amin'ny teny anglais dia manao ohatr'izao zany ny paozin'le izy araka nyity sary ity a dia manao hoe dia manao lasa solona aty ambony zany le izy lasa solona manao paozina reza averiko indray miainga aty zany manao hoe paozina solona ambony ka manao an'le le antany iny zany a ohatra ataony hoe zany eo anatin'le gamme anankiray mety amin'le solona. Misy an'le basy zany izy mba ohatran'ny hoe somary bagaso kokoa satria miaraka amin'le basy dia zay zany le gamme anankitelo a averiko indray voalohany aloha le miainga eto amin'ny do dia le iray le miainga eto amin'ny sol barré na barrage resika no manao dia le anankiray zany le paozina tanana solona le misy basy zany iny kely farany a zay fitendriko eo amin'lefa le mitendry an'le gadona gasy zany le manao an'le iny passage io zany matetika mivoaka foana amin'ny hira raha vao izy zay ny ohatra hoe mitendry maleo na le mikalo ny faheno iny zany tena ilaina iny zany tsara ianarana koa zay zany tena tsy hoe zay mafiana izy rehetra fa raha hainao le mitendry an'le gamme zay zany dia afaka manao an'le improvisation classique reny zany amin'ny hira gasy moa zany tsisy basy le izy fa mavita hira sasatsasany ihany ya dia misaotra antsika rehetrarehetra dia mino aho fa mety manampy ankizy ihany le torohevitra raha misy fanontaniana dia afaka apetraka eo ambany.
indray areo.